raha eo amin'ny sehatry ny fandrarana indray kosa dia mbola miteraka resabe ny raharaha BNI isan'ny tondra ny fomba fijeriny mahakasika izany moa mpahay toe-karena ny professeur Ralson Roger. Raha ny hevitry ny professeur Ralson Roger mikasika ny raharaha BNI sy ny resaka famarotany vondrona groupe crédit agricole ny anjarany dia tokony andinika tsara ny fitsarana. Aza adinoina zany fa banque de référence zany izy ary transaction financière rehetra zany dia mandeha daholo ary atokisan'ny mpamatsy vola zareo ka raha ohatra zany rehetra zany no sanatria mijanona dia ho betsaka ny blanchiment d'argent fampitsim-bola zany ary tsy andaniny misy consortium mitady aka ny folo isan-jato ny SFI dia consortium io araka ny elo zany dia hoe hôtely be izy ireo manao hôtel ka raha azony io zany ka miaraka amin'ny ny crédit agricole izy dia mety eo amin'ny araka ambelopolo isan-jato any zany ny petrabola ao dia mety atahorana zany amin'izay fotoana zay ny tsy abanky tsony BNI ao aoriana ao ka eo alohan'izay zany alohan'zay zany dia manany mpiasa ao satria voalohany mety misy ny chômage technique na isy ko mihitsy ary ny fanalana mpiasa tsy asa tsony faharoa manakaraka an'izany izy anisan'ny fantatritsika tsara fa manao mampifaninana matetika ny tanora mpandarà reny dia mety koa zany zavatra zany tsy ho hita tsony izy moa mabanky ny indostrie azy dia mirona koa zany izy any amin'io indostrie io ka saripady be zany ny fialany ny crédit agricole zany amin'io BNI io ka raha dinihana zany raha fehezina zany dia hoe tokony andinika tsara ny fitondram-panjakana indrindra moa fa ny fitsarana mba hijery tsara tsaka sy andavana zany zay didy avoakany fa mety zany izy fiatraikany ratsy ho an'ny toe-karena malagasy izy io. Nanao ny heviny ihany koa ity farany mikasika ny fikambanana émergence de Madagascar sy ny fandaharana asany mikasika ny fampandrosoana ny firenena. Tsara le foto-kevitra ary tokony zay mihitsy no tanterahana eto Madagasikara. Tokony tsika zany apiroborobo ny mpandrarà malagasy nefa koa tsika tsy mitsipaka ny mpandrarà avy any ivelany ary mazava mihitsy ny lazain'jareo fa hoe malalaka ny fidirana na avaiza fa kosa misy karazana fitsipika zany tsy maintsy arahana dia nameraka akory zareo ny zone économique spéciale zay verina zany fa ilaina dia ilaina tokoa. Momba ny fitotongan'ny sandam-bola malagasy indray dia nanambara ity farany fa tokony isy adi-hevitra lehibe atao hitadiavam-baolana mba hiakaran'ny sandam-bola malagasy ho tombotsoan'ny firenena.